Ampitiavana no anolorana ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana azon'izay tsara amin'izao ora sy fotoana izao manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao ihany koa. Ato anatin'ny fandaharana azon'izay tsara isika dia hifampizara izay sosiny tsara indrindra entina hanampiana ny tanora hiatrehana ny ho avin'izy ireo iray manontolo. Eto anilaketo ihany koa ny taleny fikambanana mampiely baiboly malagasy izay hiaraka amintsika eto hifampizara ny soratra Masina izay mifandraika amin'ny lohahevitrintsika, eo ihany koa ny ampatsiahantsika izay tanjon'ny fandaharana amin'ny ankapobeny. Faly miarahaba pastera dia faly tafaraketo ihany koa. Faly miarahaba Yasina ary manona ny fiadanan'ny tompo raha teo any amintsika tsirairay avy any amin'ny sehatra misy atsika, any amin'ny toerana misy atsika, indrindra ho antsika tanora manokana ao anatin'izany. Ny tanjon'ny fandaharana dia ny hoe tanora miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, tanora miaina ny tenin'Andriamanitra. Ary rarina fa amin'izay efa nisy amin'izao fandaharana hazon'izay tsara izao sy izay mbola ho tohiny dia ampiorina antsika ho amin'ny fahamarinana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Araka izany dia mibanjina lohahevitra isika amin'ity anio ity dia ny hoe Tanora Kristiana sy ny fianarana. Rehefa miresaka isika ny hoe fianarana dia mifamatotra amin'izay foana ny tontolo arak'asa. Dia miaraka amintsika eto indrindra ny vahiny izay nasainay dia ny historia avy ao amin'ny programme Sésame. Faly mandray anao izahay. Ie dia misaotra betsaka mifandraisana miarahaba anareo sy miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any. Eo anilany eo ihany koa i Muralina izay avy ao amin'ny Career Direct izay fampizarantsika ihany koa izay traikefany eo anivon'izany sehatra izany. Faly mandray anao izay. Faly miarahaba anareo dia misaotra ny fanasana ihany koa. Araka izany dia avy hatrany isika dia hiroso amin'ny votoatin'ny fandaharana resaka mahakasika an'izay ny hoe Tanora Kristiana sy ny fianarana izany. Rehefa miresaka isika ny hoe Tanora Kristiana sy ny fianarana hoy atao dia ao anatin'izay koa ny sehatra arak'asa. Vao manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra isika dia volavolaina sahady hoe inona no asa tianao atao rehefa lehibe. Ny fanontaniana anisan'ny manitikitika ny maro hoe aiza ho aiza eo amin'izay vanim-potoana izay no mety indrindra hisafidianana ny hoe lalam-piofanana na ny fianarana tokony horatovina rehefa eny amin'ny anjerimanontolo sahady. Dia ny historiana meko fitenenana voalohany amin'izany. Heny ary fanontaniana tena apetraky ny tanora na ny ray aman-dreny ihany koa izany fanontaniana apetraky asina izany hoe fotoana ohatrana ahoana no tokony ahafahany mamantatra sahady hoe inona moa ny fianarana ho ataon'ity zanako ity, inona ilay asa tokony ataony rehefa eo. Tsy mbadika kely angamba ilay fanontaniana dia avadiko hoe hatramin'ny fotoana oviana no tokony efa mametrapetraka sahady hoe izao ny zavatra tiako atao any aoriana, ity ilay asa tiako atao. Ohatrana ahoana izany ny fotoana fetrany tokony efa fantatry ilay tanora inona ilay zavatra tiany atao. Ny valiny dia toy izao hoe alohan'ny hisafidiany io mpianatra io na zanakitsika io an'ilay sokajy ataony amin'ny baka, izany hoe série amin'ny baka, dia tokony efa mipetrapetraka sahady hoe inona ilay asa tiany atao ary inona ilay fianarana tokony ratovina mba ahafahany tonga amin'io asa io. Satria rehefa hisafidy série ny mpianatra anankiray na misafidy sokajy eo izy tokony mahafantatra hoe raha toka hoe asa littéraire kokoa ny zavatra ataony dia tokony hoe misafidy sokajy mifanaraka amin'izay. Raha toka hoe asa scientifique kokoa ny asa tiany atao dia tokony izay ihany koa izany sokajy tokony safidiany amin'ny baka. Raha fidiniko ny valiny dia hoe alohan'ny hisafidiana an'ilay mpianatra an'ilay sokajy ataony amin'ny baka tokony efa mipetrapetraka sahady hoe ity ilay asa tiako atao mba ahafahako tonga soamantsara amin'io asa io ito ilay fianarana tokony ratoviko. Ahoana kosa ny fahitan'ny Muralina ny mahakasika an'izay? Tena miombon-kevitra amin'ny historia izay zavatra izay. Izany hoe eo amin'ny ataontsika hoe 4.0 taona, 5.0 taona, 6.0 taona eo izany ny tanora nefa tokony manana hevitra matotra kokoa. Ataontsika tsy mbola tena matotra be angambany satria izy mbola adolatsento be ao anatin'izay. Fa efa manomboka mieritreritra rehefa makany fahamatorana ny fanapa-kevitra hoe izao no mety amiko, izao no tena ho ataoko ho fianarana ambony. Dia hiteny amin'ireo ray aman-dreny hoe alohan'izay zany ampio zanakao, ahafantatra inona ny tena mety aminy, jereo inona ny talentany, jereo hoe ohatrohatriny ahoana ny toetrany, inona ny zavatra tena tiany mba ahafahanao manampy azy makany amin'izay safidy tsara izay.
Tamin'ny fandaharana farany sika niresaka mahakasika ny antom-pisiana sy ny talenta ny fanomezam-pahasoavana. Manao ahoana kosa pastera ny fisafidianana ao anatin'izay fianarana izay raha ampifamatana amin'izay hoe talenta sy ny antom-pisiana sy ny fanomezam-pahasoavana izay. Tsy mifanipaka akory ireo raha miresaka tsika ny amin'ny atao hoe tontolon'ny fianarana, tontolon'ny asa, tsy maintsy misy mandrakariva ny talenta, misy ny fanomezam-pahasoavana ary mifamatotra ao maha-olona manontolo izany. Ny azoantsika mahatakatra ny amin'izany dia izay nambaran'Andriamanitra mihitsy any Jeremia mpaminany, any amin'ny Jeremia toko voalohany manomboka amin'ny 1:5 rehefa mamaky tsika dia mahita an'izay ny hoe ianao tsy mbola nofroniko tao an-kibo dia efa fantatro, ary fony ianao tsy mbola teraka dia efa no amasiniko dia misy amin'izay ilay iraka na ilay antom-pisiana no amasiniko ary notendreko ho mpaminany amin'ny firenena. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no efa mametraka ao anatin'ny olona tsirairay avy izay lalana dingana izay efa miandry azy eo amin'ny fiainana. Dia tsy maintsy izay mihitsy ilay tenin'ny mioralinina teo ny amin'ny hoe ampio izy ray aman-dreny. Raha ohatra ka efa ataoko hoe mby any amin'ny fahatanorana eo fiaina amin'ny anjery manontolo aza dia azo atao tsara no manontany reny aman-dreny tahaka ny ahoana kay ny momba tao anatin'ilay fahazazana, satria mila fantatsika rehetra na tanora na ankizy io na olon-dehibe io dia ny hoe misy ny zavatra tiatsika atao, misy ny zavatra haitsika na dia tsy tiatsika azy, dia mifameno anefa ireo fa tsy mifanohatra. Dia anjarantsika koa ny hoe rehefa avy nandinika ny amin'izay tsika fantaro isika tsirairay samy mamantatra ny hoe inona ny tiako ary inona no haiko, dia anontania koa ny hafa ny hoe ahoana ka inona ny fantatrareo fa haiko, fa manampy koa izay any amin'ilay andrafetana ny hoe izao ka ilay mampiavaka n'ilay olona sy ilay toetra, fa ilay zavatra hay amin'ny hita maso ety ivelany sy ilay toetra mifamatotra ireo, izay ilay antom-pisiana, izay ilay talenta, izay ilay fanomezam-pahasoavana, fa zotra anankiray ihany izy rehefa avy eo. Araka izany ny hoe singa ahafantarana hoe ity sehatra ity ny tena mety amin'ny tanora, fa mifamatotra amin'izay indrindra ny fanontaniako pastera hoe raha toa ka misy faniriana ao anatin'ny olona anankiray hoe raisiko ohatra hoe izaho hanao dokotera nefa ny fanirian'ny ray aman-dreniny raisintsika fotsiny hoe hanao mpampianatra ohatra, dia ilay fanirian'ny ray aman-dreniny izay nahita anazy hatramin'ny mbola kely no arahany sa ilay etaeta ao anatiny, manao ahoana indray safidy ao anatin'izay. Eo no tsy maintsy misy fahaiza-miaina na ho an'ilay fanirian'ny ray aman-dreny na ilay etaeta, fa misy fotoana koa ilay etaeta antsika io tsy io akory aza ilay tena tiana hiaviana, fa io no ampifamatorana ny hoe ilay fanirian'ny ray aman-dreny ve efa tazany teo anatin'ilay nanabeazana tokoa, ilay izy araka n'ilay lazaina teo hoe efa mialohany hirosona amin'ny ataoko hoe fanadinana anankiray dia efa tokony misy taridalana mazava kokoa mba tsy ho diso ilay mety atao hoe safidy ao anatin'izay. Fa izay koa avy hatrany dia hirsoko na dia ho diso aza ilay safidy, eny ary fa entina ao amin'Andriamanitra io, fa ao amin'ny soratra masina tsy zava-baovao amin'ny soratra masina avokoa izany rehetra izany, fa tahaka an'ireo izay mety ho niodikodina 40 taona tany anefitra ny azo antoka tsy maintsy tonga any amin'ny tany Kanana ihany, fa anisan'ny famolavolana koa izay, fa mba tsy hahatonga an'izay fa misy koa ny lalana vita 40 andro hoe tsy atao 40 taona, dia izay indrindra zany ny hoe tsy ilay tena maharesy lahatra manokana fotsiny, fa ny fahaizana mandravona an'izay mety ho endrika fiainona samihafa na avy amin'ny ray aman-dreny na avy amin'ilay zanaka tompon'ilay tena mihitsy na eo manodidina ihany koa mba ireny no avondrona hahatongavana any amin'izay. Ie, todika kely atao amin'ny mioralina mahakasika ny career direct, ny orientation, consultant orientation, izay moa ilay izy teo raha tsy madisa. Ie, afaka manazava fohifohy mahakasika amin'izay ve satria tena mifamatotra ao anatin'ilay hoe safidy sy ny lalam-piofanana ho hatrehana, afaka hazavainao ve mahakasika an'izay? Eny, tiako ampifandraisina amin'ny teny pastera teo ny izy misy antso mihitsiny amintsika tsirairay avy reto, dia izay ny tsara fa izay no tanjona ao anatin'ny carrière direct mahita an'ilay antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy, araka ny tenenao teo mety misy nantsoina ho mpampianatra, mety misy nantsoina ho dokotera, mety misy ny safidin-dray aman-dreny, fa misy koa ny safidin'ny ankizy, ao ambonin'izay inona ny safidin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika. Dia izay izany ny tanjona ao anatin'ny méthode ny carrière direct hoe mahita ilay antson'Andriamanitra. Ahoana ny ahafantarana an'izay dia mijery ny
fizinao na hoe personnalité anao. Ianao ve menamenatra dia tena mahay be resaka aman'olona ohatra ny vava zany tsy dia tena ao tsara fa ianao ny mipetrapetraka dikan'izany dia mety tsy manao asa ohatra ny sezao hoe anatin'ny sehatra ny serasera izy fa manao zavatra hafa mety miaraka amina zavatra kokoa fa tsy amin'ny olona kokoa. Izay zany ohatra anankiray ao anatin'ny hoe fizinao izy ianao ahoana ny toetranao. Faharoa jerena ny zavatra tiana araka ny tenin'ny pasteur teo tena mila zavatra tiana ny zavatra atao dia misy zavatra napetraka Jesosy koa aty am-potsika zavatra tiana nameny antsika dia inona izay zavatra izay. Zavatra tiana ny atao asa fa sarotra be raha vao zavatra tiana ny atao eny. Dia fahatelo inona zavatra hainao mila ny talenta rehefa anomezampahasoavana mila trandrahana iny tsy alevina fa tena trandrahana dia ampiasaina dia ampitomboina ohatra hoe raha mianatra tsy fantatro mozika ataontsika milalao piano dia mahay izy hita hoe mahay izy fa mila ampitomboina iny anatina fanazara-tena zany. Ohatr'izay koa ny zavatra rehetrarehetra na ohatra ka hoe manjaitra ianao dia mbola mila mianatra kokoa ianao ho mahay kokoa. Farany zavatra manan-danja aminao eo amin'ny fiainana ohatra hoe manan-danja amiko izao ohatra miasa ny ivelany dia tsy asa ao anaty birao mandritra ny tontolo andro satria tsy mety amiko izany fa tena mety be amiko ny any ivelany. Raha manan-danja amiko ohatra manampy hafa dia tsy mety amiko loatra ny miasa ho ana orinasa anankiray izay ny vola miditra ny tena zava-dehibe amin'ny zareo fa zahako te hanampy hafa dia miasa anatina association na ONG ohatra. Dia izay lafiny zavatra anankefatra izay zany toetra ny zavatra tiana, zavatra hay sy ny zavatra manan-danja. Ho anay atao carrière direct fombanay anampiana ny olona mahita hoe inona ny antson'Andriamanitra amin'ny lafiny asa ho anazy. Fa matra amin'izay indrindra tiako antaniana kely any Muraliana hoe ahoana ny fomba misy taridalana ve entinareo ahafantarana an'izay anampiana ny tanora ao anatin'izay? Eny, tsara aloha mahafantatra ny tenany izy dia avy eo misy test na hoe fanontaniana maromaro vitsivitsy apetraka aminy dia arakaraka izay valiteniny eo no ahafantarana hoe izao ke ny toetrany, ve izao ny zavatra tiany, ve izao ny zavatra hainy, ve izao ny zavatra manan-danja aminy. Dia hitantsika hoe aiza rehefa avy eo no asa sady tiany mety amin'ny toetrany sady hainy no mety amin'ny zavatra manan-danja aminy. Ao anatin'izay tsy te hiala amin'izay sehatra fisafidianan'izay ihany fa te hanontany ny historia hoe manao ahoana indray ny amin'ny programme Sésame mahakasika ny fitarihana ny tanora hisafidy ny lalam-piofanina na ny fianarana tiano atao izay. Ho anay manokana ao amin'ny programme Sésame rehefa vita ny fifaninanana ka azo soma tsara ireo mpianatra izay handrafitra ny andiany manaraka dia alohany andehanan'ireo mpianatra ireo manohy fianarana ambaratonga ambony dia mbola mandalina atao hoe taona fanomanana ary mandritry ny taona fanomanana izay eo amin'ny 10 volana eo no anefena sy anampiana an'ilay tanora arak'izay ny tenen'ny Muraliana teo hoe anampy an'io tanora io afantatra bebe kokoa ny tenany, iza moa izy, inona ilay fiizy iny sy zavatra rehetra fa ny tenen'ny Muraliana teo. Manampy anazy afantatra hoe inona ny talentany, inona zavatra mampiavaka anazy, inona zavatra voafeny, inona zavatra tiany dia inona koa ny zavatra tsy tiany, inona zavatra hainy dia inona koa ny zavatra hoe sarotra be aminy ny ahay an'io zavatra io. Dia izay rehetrarehetra izay mivolavolaina mandritry ny taona fanomanana ao amin'ny programme Sésame. Ankoatran'izay koa ohatrany hoe isaky ny alarobia hariva dia manasa IZAY professionnel na olona anankiray efa misehatra amin'ny zavatra anankiray efa matihanina amin'io dia tonga ao amin'ny programme Sésame mampafantatra hoe inona io asan'io, inona daholo ho lalana ny lalovana mba ahafahany tonga soma tsara amin'io asa io, inona ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ilay asa dia inona koa ny zavatra mety tsy dia mahafinaritra loatra ao anatin'io asa satria be dia be ny tanora rehefa hisafidy asa anankiray le lafiny mahafinaritra ihany no hitany dia le lafiny tsara ihany no hitany dia inona prisika anazy anao an'ilay asa dia rehefa tena misehatra ao anatiny eo hitany amin'izay le lafiny tsy dia mahafinaritra loatra dia lasa kivy izy hoe takizay ny dinihana tsara, takizay dia mba tsy isian'izay takizay zay manao izay amin'ny programme Sésame fionana miaraka amina olona efa misehatra amin'ilay asa miresaka eo zareo dia manao échange ahafahan'ilay tanora mahafantatra hoe aika tena izay ilay zava-misy marina momba an'ity asa ity, mety amiko ihany ve ilay izy sa tsy. Te hanindry kely amin'ilay resaka programme Sésame
ny teny ianao tao hoe misy formation misy fanorona ny tanora rehetra ve izay te afantatra mahakasika an'io asa io ve no afaka manatrika sa misy vondrona hoe efa safidinareo manokana hoe ato amin'ity fianarana ity anaraka an'ity fiofanana ity manao ahoana mahakasika an'izay les tanora afaka misitraka an'ilay programme sésame ny tanora afaka misitraka an'ilay programme sésame dia tanora avy amin'ny lycée miara-miasa amin'ny programme sésame izay miisa any amin'ny 20 maneran'i Madagasikara dia ireo mpianatra ireo no mifaninana mba ahafahanjareo misitraka an'ilay programme sésame eo amin'ny 2-7 eo ny mpianatra raisina isan-taona dia ireo mpianatra ireo rehefa tonga soamantsara amin'ny programme sésame dia zareo zany no mahazo tombotsoa voalohany amin'ny resaka fanorona arak'asa orientation scolaire et professionnelle fa satria ano any amin'ny arivo any mpianatra manao fifaninanana arivo mpianatra manao fifaninanana isan-taona nefa 2-7 ihany aloha hatretiny afaka raisina zany hoe vatsy-pianarana zany izy io zay indrindra vatsy-pianarana le programme sésame ho ana mpianatra lycéen zany hoe mpianatra terminal te hanao fianarana amin'ny ambaratonga ambony nefa mety hoe tsy manana fahefana na ny ray aman-dreny na ny mpiantoka azy anohana anazy amin'izay fianarana izay ka reny mpianatra lycéen reny na mianatra amin'ny lycée no asainy manao concours dia arak'ilay teneny teo mpianatra 2-7 no raisina an-tanana isan-taona ary vatsy-pianarana manampy anazy mandrapatonga ny licence zany hoe 3 taona ambaratonga ambony no omeny programme sésame fanomanana zany hoe efa taona ny accompagnement omeny programme sésame eritaona 10 volana eo ny taona fanomanana dia 3 taona ny fianarana ambaratonga ambony mahafinaritra ny mianatra ary rehefa tena mianatra isika dia mahita hoe misy zava-baovao fantatra foana mahakasika an'ity sehatra ity hoe ohatrohatrany ahoana izay mahakasika izay indrindra pastera no tiako anontaniana hoe amin'izao fotoana izao misy fampianarana mivohy sy manoro ny tanora moa zany mba tsy hianatra satria ny olona hoy izy ireo saina vatana fanahy dia ny saina ny anazy tsy atao ambany zavatra fa ny fanahy no ambony indrindra rehefa manam-panahy zany ianao dia mahay ho azy raha ny fiheveran'ny zareo manao ahoana indray kosa ny fahitan'ny pastera ny amin'izay rehefa mihaino ny muraline mihaino ny historia teo dia lasa mety inoko fa izay manaraka ny fandaharana iny koa manalo an'izany ny tanora hoe dia ahoana zany zahay zay zany rehefa ahoana zany zahay eo anoloana zany fa ohatrany manomboka misy zavatra somary mafimafy sarotsarotro zany ny vanim-potoana iainantsika amin'izao dia le vanim-potoanany hoe ity zavatra avy hatrany dia masaka eo ambony latabatra ny olona heverina fa tsy nisy ny karakara io heverina fa tsy nisy ny sairanana io fa izay ny vanim-potoana iainantsika amin'izao ary izay indrindra mila ioarana satria raha makany amin'ny boky noabolantsika dia ny tanany mazoto no anapaka ny fanahany mazoto atavezina dia izany le hoe tanany mazoto fanahany mazoto ilay mazoto eto tsy mazoto amin'ny ratsy akory fa ilay fikelezanaina ilay fifantohana ilay fikirizana ilay fiaretana ilay faharetana dia tsy maintsy mitera-bokatsoa zany hoe 2-7 ny raisina nefa ny arivo ny mifanina efa misy fikelezanaina ao anatin'izany noho izany indrindra ny soratra masina rehefa miteny amintsika hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fananao rehetra amin'ny herinao rehetra zany hoe le maha-olona manontolo io ary mandrafitra ny fizin'ny tsirairay avy ireo noho izany mila kolokoloina miaraka ireo ny fiainam-panahy ny fiainan'ny sainao ny fihetsehamponao ny vatanao zany hoe samy misakafo ireo fa nandray tsika ny sasany ny vatany ihany no misakafo fa tsy misakafo ny fanahiny dia lasa farofo izy saozanina zany hoe lasa kilemaina olona fanahy ihany ny ngeza fa ny saina sy ny fo sy ny vatana tsy karakaraina iny koa dia efa lasa sampona kely fa le manontolo mihitsy no mila tsinjovina zany hoe ireo miaraka ka noho izany indrindra dia tsy maintsy hikelezanaina ny fanomezana sy fikolokoloana n'ireo tsirairay avy ireo raha tiana nynino raha itiana ny ho tonga amin'izay verina ho tanjona isika raha tiana hoe ahita fifalininy amin'ny seham-panompony isika na dia mafy aza zany zavatra tsotsotra hoe zay zavatra moramora ty tsotra ihany fa matetika io dia zao hoe misy hantsana miandry ao aloha kely ao fa le fiainantsika fiainana izay hiatrehantsika zavatra sarotra fa hahatonga antsika kosa nefa ny handresy
Hitodika kely eto aminareo indray mahakasika ny fetrataona moa zany marimarina kokoa. Misy ireo izay efa zokonjokony nefa mbola te hiverina hianatra, mety misy sehatra ve fantatrareo hoe manampy an'ireny olona ireny, na ihany koa mety eo amin'ny programme sesame na tsy haiko ny eo amin'ny career direct, afaka fampizaran'izay ve nareo atao amin'ny Nestoria? Ho anay manokana raha amin'ny programme sesame manana izay conseiller d'orientation maromaro izay afaka mandray antsika tanora na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona latsinainy ka hatramin'ny zoma. Izay dia tena izay mihitsy ny antom-pisiany amin'ny programme sesame manampy ny tanora mba ahafahanjareo mahafantatra hoe inona moa ny antom-pisiny. Olona ohatrina ahoana izy inona le zavatra mifanaraka aminy, inona le asa mifanaraka aminy mba ahafahany faly ao anatin'le asa. Izay ilay ny tena mioraliana teo hoe sarotra be le hoe manao asa tsy mety aminao, fa hoe mba ahafahanao mahafantatra bebe kokoa hoe inona le asa mety aminao. Izay amin'ny programme sesame dia mandray na olona hoe efa misehatra efa miasa izy fa hoe mbola manontany tena ohatrany tsy tia le asa tena mety amiko fa inona le mety amiko kokoa. Tsy tokony salasala izy manantona anay en programme sesame. Misy anay ao Ambatroka enceinte UCM dia mitsofoka koa manontany hoe aiza le programme sesame, misy conseiller d'orientation afaka mandray sy manoro lalana anao foana. Misy sarany ve izay consultation zay? Tsia satria araka ilay nitenenay teo hoe fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anay le fahaizana dia tsy misalasala mihitsy zahay manoro sy manampy ny tanora malagasy. Manao kosa ny fahitany mioraliana zay? Ie, amin'ny carrière direct tena afaka manao an'izay mihitsy raha mbola zokonjokony mbola afaka miverina mahafantatra ny tema mametraka an'izay fanontaniana izay hoe tena mety tokoa amiko ve ty asa ty sa hoe te hiovako fa inona indray re izany ny atao hoe te hiova fa tsy haiko hoe inona ny tiako atao ohatra. Tena afaka atao mihitsy izany rehefa manomboka 15 taona ianao dia avy eo tsisy fetrataona ambony izany fa na efa tena hisotro ronono ary ianao dia mbola te hanao zavatra fa ianao ankoatran'ny asa efa nataonao teo izany dia tena mbola mety izay zavatra izay. Ny fomba fanaovanay any orientation anay moa izany araka ny efa nazavaiko teo dia mametraka fanontaniana amin'ny olona izahay. Izy io test en ligne izany hoe amin'ny internet. Misy sarany indray izy. Misy sarany izy fa tena rehefa avy eo mivoaka avao zavatra tena mazava be. Noir sur blanc izy ny teny frantsay tena mazava be hoe ianao dia. Dia io izany mandeha daholo ny toetranao. Zavatra tianao dia. Dia tena misy misoratra mihitsy eo izao ny tianao be, 100 isan-jato. Izao indray ny tianao kokoa, ataontsika hoe 7 isan-jato. Izao indray ny tianao eo amin'ny antonontonony 5 isan-jato tena misoratra eo. Raha ianao izao mieritreritra inona re izany zavatra tiako hoe be dia be ny zavatra tiako. Fa rehefa manao an'ilay test carrière direct ianao izany dia hitanao eo misoratra mazava be hoe izao isan-jato ny zavatra tena tianao kay. Fa ianao mety mieritreritra hoe fangarongaro. Dia ohatr'izay koa ny zavatra hainao. Inona re ny talentako? Be dia be mihitsy ny tanora manontany izany. Tsy fantatro ny talentako. Fa raha manao an'ilay test ianao dia tena misoratra koa. Ohatr'izay mazava be hoe izao isan-jato izao ny talentanao. Raha te hifandray te hanampy an'ilay tanora hoe maheno an'izany hoe misy fanontaniana petraka dia izao isan-jato ny valiny eo sy ny ohatran'izay. Raha te hifandray aminareo te hafantatra an'izay dia aiza indray no atonina sa hoe iza no atonina? Afaka manantona anahy, afaka manantona ny page Facebook any carrière direct. Mioraliana consultante carrière direct koa misy page manokana fa afaka atao mihitsy izany dia afaka miresaka na tsy voatery anao an'ilay izy fa afaka miresaka. Mety mbola mila fianomanana manko ianao amin'ny sarany. Arak'izay te hiverina kely pasteur ny amin'ny Soratra Masina, ny amin'ny tantaran'ny Paul izay anisany tena hoe mahay nefa dia nitory ny filazany tsara. Ny lohahevitrintsika teny am-piandohana mahakasika ny hoe tanora Kristiana tia fianarana dia afaka mifampizara izay tantaran'ny Paul izay ve pasteur hoe ohatrohatry ny ahoana ny lalana ny lalovan'ny Paul nefa izy lasa mpitoro filazany tsara ihany. Paul apôstôly anisan'ny ilay antsoina hoe teo ambanin'ny saokan'ny Gamaliela. Izany hoe io dia mpampianatra lehibe anankiray teo amin'ny fivavahana jiosy izay manana ny lanjany, manana ny toerany na teo anivon'ny fiangonana na teo anivon'ny fiarahamonina ary izy dia teo ambanin'io ka sady nanaraka ny atao hoe amin'ny antsipriany
ny fampianarana ny mahajiosy amin'ilay antsika hoe boky 5 voalohany ny Genesis ka hatramin'ny Deutéronomie zany fa indrindra ihany koa nalala ny amin'ny fomba mampanao soatoavana amin'ny firenena manodidina rehetra samy aina avokoa ireo ary nanenjika ny ireo rehetra zay mitory an'i Jesosy Kristy izy tamin'izany fotoana zany fahalalana teo aminy fa rehefa niona tamin'i Kristy teny amin'ny lalany makany Damaskosy ary inoky ihany koa tsika samy manana ny lalana zay ionantsika amin'ny Kristy na dia tsy any Damaskosy aza dia misy fanovana sy famolavolan'Andriamanitra lay fahaizana amampahalalana tsy novain'Andriamanitra mihitsy fa nampiasaina ho amin'ny fampafatarana ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra dia iny no nampiasain'ny Paoly Apôstôly ary lasa mifamatotra eo zany lay fahatahorana n'Andriamanitra sy ny fahalalana fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy zay tsara fadio ny fanao ratsy rehetra zava-dehibe zany ny fahaizanao mampifandrindra an'ireo ny fahatahoran'Andriamanitra sy ny fahalalana rehefa mamaky ny Isaia 1:20 mantsika dia zay ny voalaza ao ny fanahy ny fahindrena fanahy ny fahazavaon-tsaina fanahy ny fahalalana fanahy ny fahatahoran'Andriamanitra fanahy ny faherezana zany hoe omeny fanahy atsika io tsy njarain'ilay fanahy manome ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ary zay no entiny Apôstôly Paoly nanambara sy nitory ny filazantsara hanika amin'ny sarangan'olona sy amin'ny sehatra samihafa dia afaka nandresy nandray an'izany filazantsara ny fahamarinana mba hiainana ny fahatsaran'Andriamanitra matetika mantsika rehefa miresaka zava-panahy dia adiny fa Andriamanitra tsy na Andriamanitra tsaratsara mpanao tsaratsara fa Andriamanitra tsara mpanao ny tsara misy zavatra zay takin'izay eo ary anisan'izany ilay fahalalana hoe iry ilay tanjona izao ary ny dingana zay tsy maintsy lalovana ary Paoly Apôstôly niatrika. Anampiana antsika tanora ihany koa ny amin'izay hoe fianarana izay misy ireo tranga fanararoatra na opportunité ozy isitsika eo amin'ny page Facebook maromaro eo amin'ny Facebook eo satria tambazotra serasera moa zany tena ampiasain'ny olona eto Madagasikara indrindra ny tanora eo ny Massive Open Online Course izay hitantsika eo amin'ny US Embassy page Facebook izy io dia afaka manaraka an'izay isika eo ihany koa ny tranga fanararoatra samihafa eo amin'ny page ny soa dia misy ihany koa le digital sy maro hafa zay tsy mety tsy voatanisako eto fa maromaro tena maro be izy ireo fa tsara sika no mijery an'izay eny anivon'ny tambazotra serasera eny maraparana fandaharana sahatra sika inona no torohevitra afaka zarainareo amin'ny mpijery an'ny tokantrano any mahakasika ny fianarana sy ny lalam-piofanana tiany atao meko amiraliana angamba fitenenina voalohany. Torohevitra ray ihany hoe fataro ny tenanao dia fataro ny zavatra tianao ny talentanao dia ny zavatra tena manan-danjanao amin'ny fiainana satria ny tena manosika anao maka mihitsy fotoana mety be dia be ny manao anidy sy roa mety te hanao aniny ianao satria ohatra ny hitanao tafita izy fa fantaro ny tenanao mety be dia be ny zavatra lamody ny olona rehetrarehetra manao an'izao dia koa hanao aniny mety tsy mety aminao nefa niny fa fantaro ny tenanao zay zany tiako averimberina foana hoe fantaro ny tenanao dia fantaro ny antson'Andriamanitra ho anao amin'ny lafiny asa na antson'Andriamanitra hanao iny ianao matetika tsika tanora mandeha fotsiny amin'izao eo amin'ny fiainana manaraka ny onjany eny fa androany dia hangataka hoe tena maka fotoana dia fantaro ny tenanao dia anontany eo Andriamanitra hoe inona ny antsonao ho ahy amin'ny lafiny arak'asa. Ny nandray ny afatra tiako apita dia ho an'ny ray aman-dreny indray hoe ampio koa ny zanakao hamatatra ny tenany satria mety hoe sarotsarotra aminy ilay izy satria rehefa hisafidy izy hoe inona tokoa moa ilay asa ho ataoko tena safidin-geza be io izany hoe tsara ihany koa tsika ray aman-dreny manampy ny zanakitsika mihaino azy aloha hoe inona ny zavatra mba heritreretiny dia anjarantsika koa manome torohevitra hoe izany ve ny heritreretinao fa fantaro anie fa ohatra izao anie io asa io hoe manampy azy ihany koa ohatra hoe raha miteny izy hoe za zany mba teo agronome ohatra teo mpamboly matianina dia sao dia mba mahafantatra tsika ray aman-dreny hoe olona anankiray efa misehatra amin'io asa io dia mba asaivo mifanantona asaivo miresaka amin'io olona io ny zanakitsika mba ahafany mahita hoe aika izay ilay tena asana agronome mety Madagasikara mba ahafany mahita hoe tena mifanaraka aminy ve ilay izy sa tsia
Apiako ihany koa hoe rehefa misy an'ireny sehatra ohatrany hoe salon, forum sy ireny hetsika samihafa ireny, aza misalasala mihitsy hoe eto ihany koa ny zanakao mandeha misitraka an'ireny hetsika samihafa ireny mba ahafahany mahita, mahafantatra karazana asa be dia be, mahafantatra karazana toeram-pianarana be dia be sy mba ahafahany eo sahady mieritreritra hoe aiza amin'ireo rehetra rehetra ireo no hitany mifanaraka aminy kokoa. Dia nenazy izany izay afatra ho an'iray aman-dreny izay hoe eno ny zanakao dia ampio ny zanakao dia hoeto ambavaka ihany koa izy. Makasitraka indrindra nareo mirahavavy mifampizara izay mitrakefa sy fahaizana izay efa noratovinareo ary zaraina maimaim-poana amintsika ny tokantrano any amin'izay misy antsika rehetra rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Voafetra ny fotoanantsika ary mankasitraka feno ny vahinsika, mankasitraka ihany koa ny pastera niaraka tamintsika teto tato anatin'ny fandaharana hazony izay tsara. Ny lohahevitrintsika tamin'ity anio ity dia ny hoe Tanora Kristiana tia fianarana. Dia mankasitraka ihany koa ny teknisianina izay nanampy tamin'ny fanatotosana izao fandaharana izao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny soratra Masina dia zarain'ny pastera amintsika ihany ato anatin'ny fandaharana. Manantitra ny fisaorana ny izy mirahavavy tao anatin'izay fizarana faharina tokoa ny fifampitana rehetra izay natao ary dia izany no ampirisihana antsika any amin'izay rehetra mandre sy manatrika ny fandaharana jereo izay tandrify ary ny soratra masina izay voakiko rehefa avy eo dia milaza ny amin'ny hoe azakivy azaketraka misy talenta ao anatinao, misy fanomezam-pahasoavana na mety manjavozavo ny mety ho iverinao ho avy dia izao hoe misy lalana efa noman'Andriamanitra ho amin'izany ka miteza iazona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zao ny voalazany Timoty 2:1-5 sy 7. Noho izany mananatra anao mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao izay noraisinao tamin'ny fametrahako tanana taminao, fa tsy fanahy osana nomen'Andriamanitra antsika fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahonon-tena. Amen. Mankasitraka pastera ety-pamaranana dia misaotra anao tany tokantrano tany nanaraka izao fandaharana izao. Mankasitraka feno ihany koa ny Ompifolo izay nandray anay tato anatin'ny fanatotosana izao fandaharana izao. Dia manome fotoana anao izay manaraka indray. Veloma tompoko.